ny ase amin'ny radio anareo izao. Safidy. Tantara indray miseho nosoratany Aingon'ny Fity. Ireo hanome aina ny tantara: Louise Ravelosoa, Sofaniry, Nanja. Miaraka amin'ny Rahalala sy Christophe Rabearimanana. Mandray feo Aro, mandrindra raha teknika Mamy Arvony, manatontosa Nanja Razafindrakoto. Mba eto matetetika ty moa io zafikelyko io e. Efa mila indray mandeha isa-taona ve sisinareo vao mba mandeha aty. Tsy tia fanomeza-tsino izany fa samy manana amin'ny fahasahiranana ry dada. Sady hainao tsara fetra fa tsy ho lava. Tsy voatery miaraka aminy nareo mianaka vao mandeha aty e. Malahelo an'io zafikelyko io anka. Dia mba dada indray izany no makany aminaiko. Sady ianao tsy mba mandingana ny varavaranay mihitsy a. Lavitra loatra kosa ny eny amintsika malala. Andrera-tena ninona any ary izy. Ao fa voaray izay ry dada. Ary nakaizandray ary le zaza teo iny. Ho aizy eo moa izy fa tsy milalao any an-tokotany ihany e. Dia aloto be ohatry ny ninona indray ody avy eo. Kanto a! Kanto! Zany ihany no mandreraka amin'iny zaza iny ka. Aleo reny zaza mba hilalao. Aleo reny zaza hilalao fianao koa. Tia mihitsy le atiana dia feno korotana sy miosina aza ny tokotany. Koa aty misy vatovato kely afaka amitenenina sy vovoka anaovany kivarovaroko. Ahoana maman? Jereo sahady ange ty lotondria. Mipetraha eo. Kaza. Tsy misy hoe kaza fa rehefa za no miteny hoe tsy mivoaka eo dia tsy mivoaka eo izay. Ndraso fa hijereko an'le kilalaondry dadanareo taloha reny ry. Tomobile ve? Dadanareo io ange taloha ka nanao dinety e. Ohatran'ny vehivavy. Aiza ny vesery dada? Fa lapan'ny tanàna sa lapan'ny fitsarana ny fahitanao an'ilay ao ivelany ao azafady? Fa maninona ka ianao raha tsy masika felo loatra izany e? So misy ankoatrany io ny tiako anontaniana. Tsy misy fa rehefa tsy tia hivoaka ao dia tazomy any an-trano. Raha poritra dia ataovy ao anaty pataloha. Maninona kosa raha tsy manao an'izany e? Fialam-baniny fotsiny tsotro izao ry dada. Ary nanao any ianao tsy sahala amin'izany? Nga hita tao ahoana fa aretin'antitra e. Sao dia tokony hoentanay amin'ny dokotera? Efa tsy maninona ange azo e. Aretin'antitra ho mantsy an'lahy. Andao hipetraka any an-trano ry dada ka. Manana ny tranoko ako nahoana mipetraka any. Ka raha marary irery ato ianao dia ahoana? Any ianao voara-maso tsara. Tsy mitombona amin'izay ny saiko ry dada. Mba tondra kely ange ary kanto azafady a. Aleo mihitsy ianao tsy hapetratra irery ato intsony. Tsy mahafoy ny ato nge aletsy e. Tatony ny rahanay mivadina na lehibe an'ny lisany. Tatony ny rahako farany taminy. Dia atoko ny efa rako. Zany koa nisany tsy tokony hijanonana ho ato intsony ka. Mamofota mandro mametsivetsony lasa tsy hiveriny intsony eo dia maka retim-po tsy fidiny. Ka tadiavinao aiza kosa ary izy? Any amintsika ko. Any sady voakarakara voara-maso araka ny tokony ho izy. Efa lehibe mila tohana ange izy io ry anja e. Inona nataondreo ambo fandriana eo e? Midina teo aingy any. Tsy misaina. Zavatra ohatr'izao dia hipetrahana. Jereo ny lotony. Hitondra inona any an-trano andray avy eo. Efa nanafatrafatra tsara talohan'ny elana tany an-trano mbola mafy loatra ny ninona ihany a. Ndao dia amin'izay koa fetraka. Sahady kosa ve? Sady efa nampitomboky nge ny fatram-bary. Mba mijanona aloha misakafo fa tsara ihany koa nge ny laoka nataoko ao e. Eny an-dalana izay mihinana fa maika. Sady izao vao tadidiko fa manana fotoana mpanao voloko kay moa. Za hijanona dia alainy dada aty. Tsy laina. Ndao ry fetra.
lozanao mihazoazo ohatry ny inona fotsiny koa. Aleo ary aloha tadiaviko le kilalao omeko an'ny kanto e. Vetivety fotsiny. Aza misahirana fa hividiananay izy e. Velomy dada. Inona izany mampivindavinda sy mampirifatrifatra anao ohatra ireny e? Raha aksidon teo tsika dia ahoana? Dia fa izay izany no anjarako. Izay mbola tsy te ho faty amin'ny tsy fitandremanao azafady Ramsey a. Sady romodromotra tsy hay ahotsy ahoana eo. Tsy mety amiko ny ataonao e. Ny toetranao mihitsy moa ny tena marina. Fa zana ninona anao? Olana be aminao mihitsy ny fotoana kely mba andehanana any amin'ny raiko. Izay indray. Efa niterena ohatry ny ninona ianao vao nentiny nanaraka anay sy kanto tany. Tsy ampiadiny firy akory avy eo dia dodosanao andeha. Efa niteny taminao fa nanana fotoana taman'olona. Ary izany saika tsy nandehanako fa niterenao dia nandeha amin'ny mahavady endry aho. Fa ny fotoananao amin'ny mpanao volonao no ambony no ny dadako. Tsy manam-potoana hifamaliana aminao amin'izany resaka izany ary fetra. Mahalin'ny antsony koa moa e. Misy toetra ianao ty ry anja. Ary teneniko anao tsara fa na mahantra na manan-karena iny dia raiky foana. Fa nisy ny teny angaha teo hoe tsirainao izy fa fahavalonao sa hoe ahoana? Dia tsy tiako ianao manao ohatran'ireny e. Rehefa any amin'ny reninao tsika no mandeha mihisatra ohatran'ireny lailosy ireny ianao vao mety mody. Asa ampidirinao amin'izany mama fa tsy misy idirana izany a. Iza ny mahita raha fitezany ianao ny nampanambany olona na ohatran'io. Mba netanetana ery le raiko nikarakara nahandro sakafo fa hoe tongotsika nefa reniny nataonao. Fona kosa aloha ary fetra fa tsy ho matikena maso aminao sy ny rainao amin'ny resaka sakafo izany a. Ny fahadiovan'ny tranony azy ireny raha nahita ireny. Mikroba efa miparitaka be ty. Izany no nampiakapofonanao vao nipetraka teo ambony fandriany kanto. Natahorana hitondra parasy sa hao fotsy. Izy roa mitambatra. Izany mba vavanao. Nefa dia tao amin'io trano any lehibe. Nianatra sy niaina ka nahatonga ohatran'izao. Tsoatran'izao raha tsy tao amin'io. Sangisangy re izany fianao koa. Tsy fahalalam-pomba no mipetraka eo ambony fandrian'olona dia izany nibetesako azy fa tsy izany akory. Ary aza mifindafinda ohatran'io moa fa ratsy be ianao ka. Mba omeo tsika kely a. Makararo ny foko ny zavatra ataonao e. Za koa e. Za ve dia anao sy ankararo fony malalako. Ao aloha fa marary be ny andohako ka. Ndao ary teritereko e. Sady ataoko an'ilay masazy mahafinaritra tianao be iny ianao. Ndao any amin'ny efitrantsika. Indrangahy iny foana amin'ny mampiady anay ato. Fa nga moa izy iny mandeha matetika ty? Ny anarany fotsiny ary ry mama ny tonoana efa mikorotana ambony ambany ny tokantranoko. Maika fa hoe izy vatany tsy hanjavina ho azy hatraminay mianaka. Ianareo izany adalanako. Lazay mifetra fa tsy tiako ny dadany. Na izy tsy mba mandeha aty aminay io aza lazay ny fanony avy amiko. Manoatra no ireny tsenaiko amin'ny basy eo ambaravarany ireny vao miditra eo. Fa tiandry ve aloha izy raha mandeha aty e? Tianjananiko. Sady alahelo no mihitsy moa izany. Malahelo ihany izany no azony atao fa tsy afaka anao ninonina ankoatr'izay. Ny loza ngery mama dia tadiavo mifetra alaina hipetraka ty le rangahy iny e. Izany efa kamo be taiza be antitra. Sady olona efa misy aretiny iny. Raha mitsoraka tsy lera ato an-tranoko ato tsy izany indray no ahazo loza. Indrindra raha ny fotoana tsy maha eo amin'ny fetra. Fa tsy tokony hampiferinainandry aloha izany e. Tsy mananjoa napatapaka an'izany rery fetra. Raha tsy fampiaranareo mivady, mananjoa andahy tsara ndry. Remy koa hita hoe tsy mazoto fa fetra mihitsy ny tsy azoko. Aiza no alalandry izay resaka fanaovan'izy mianaka any ambadika any dia mody mandava manaiky le rangahy. Reny ve kiny fa hatrany dia tsy hofoiny ialana fa resaka ka atao a. Na olona misaina vody tongotra aza ve dia
tsy mba handreva hoe riglabina amin'izao arena sy trano tsara tare izao. Namisaina mivavorona. Fa ninona resaka hifanaovana any ambadika any tsy te hiara-iaina amin'iny aho. Sady kanto akaiko loatra azy dia tsy tiako. Sao lasa iraiki-po aminy ny zanako. Nefa dia tambatambazana sy ampiresahana be ohatran'iny ny kalakely iny vao mety miresaka amiko. Mahanoatra noho ny tsireny be ny tena. Fa dia tretrika sy finaritra ery izy any amin'ny dadabeany. Midongy hijanona tany mihitsy. Ngamba dia ady lava isan'andro ny ato raha iny no mipetraka aty. Sady ho very vady any tsy ho rarahiany zanako intsony amin'izay fotoana izay. Dia aza manaiko hevitra hafa tadiavina. Hifetra moa oviana tsy manaraka ny teny indray rehefa voalangolango indray. Mety tiany ihany ny dadany fa ny azoko antoka aloha dia tsy lasa danja amin'izany ny fitiavany anefa dia aman-janany. Sahako tenenina fa mbola tiany lavitra aza. Ka raha izy kely losampitsampiny iny na zaka taviny sady volon'oatra indriny mbola tsy hipetraka sy hanaja dia adalana ny azy. Dadabe! Kanto! Waio! Tonga aty ampianarana dadabe! Aka! Malahelo anao dia nataoko mihitsy natongavana taty. Salama ve madame Vony e? Salama ihany. Ary manao ahoana ianao tsy salama izany? Zao hitanao izao hoe fa nahita nyity pisikely ity dia matanjaka tsara tampoka eo. Dadabe izany saka raha za piso. Andeha aloha izay rehefa somary kizitina ilay chauffeur rehefa ampiandrasana ela loatra. Fantatro fa tia mofanana be indry dia tondrako an'ity. Oui! Merci dadabe! Bye kanto kely. Câlin! Aingana ary kanto ah! Jereo fijery namanao anao ary meo aty. Fa maninona nanatrenao kosa ilay izy? Alazako amin'ny dada sy nenay ianao. Tia rary! Tsy efa niteny foana moa mety resy hoe tsy mahazo mividividy sy mihinana zavatra moron-dalana fa misy mikroba. Satroka hividy sakafo lafo vidy sy mihaja any amin'ny fividianana ireo saingy reny mba takatro. Aive mbola tao ianao e. Azafady reny fa farafaratsiny tsy narinao ilay izy madame Vony fa naverinao taty amiko a. Tsy tonga saina mihitsy koa ako. Mirary soanao aloha fa mbola mameka koa izay mianatra. Andao aingana. Bebe dadabe. Veloma ny zanako. Latsaka androany reto fa aleo alaina sitra ny loka hariva. Tonga dia anaty tomobile fa tsy lozana mitaky kerikeriketra e. Zaho fa baraka ny mpiara-mianatra tsara fa olona ohatran'ireny sady mpitsindroka ny dadabe. Tsy menatra kory indry na miena ny dadabe anay inoko. Dia ahoana? Mindrofy ny dadabe ilay mofo tamin'ny tany dia lasa izy. Mandeha amin'izay tao fa ny devoir andriva tsy izao sady dia sotro kely eo e. Fa maninona ny sotro kely ry dada? Mandehana ny devoiranao atao. Aiza ny bizoako? Atsononeny eo indry rehefa hisakafo sao mody matory indray avy eo a. Tsy rariny kosa ny ataon'ny mamanao izany ry anja. Tsoiko sao dia zao ny ary teny haingo tsara fa tsy tiako izany. Za mbola tsy nanao azy an'izany mihitsy a. Tonilo ianao fa tsy zavatra tsy misy dikany ohatr'izany indray no ampiaka-pofony eo e. Fa tsy misy dikany ahoana ry anja. Fa mieritreritra ny tena no iza sa inona loatra ny reninao no manambany ny raika ohatran'izany. Mieritreritra ny tena no reny be mandray andraikitra sy mitsinjo ny fahasalaman'ny zafikeliny. Fa iverinao fanapozina ny kanto izany dada. Zay indray ianao ilay mandray atendrony.
Fantatra ao tsara fa maharefa ara-pahasalamana kanto ka tsy tokony hividy fidianana an'ity fatin-javatra rehetrarehetra ity, indrindra zavatra eny amin'ny sisiny tsy voaaro. Tsy tokony narety ho masony kosa na izany azy e. Mankarary fo zany. Tsy tsapanareo niezaka be ataony mipetraka any lavitra any nefa tonga ny ampianaran'ny kanto hijery azy fotsiny. Tsy hainao koa angizy efa marinana fa mama koa ve te hanao an'izany. Mandaika zany ny zanako aminao. Tamin'ny andro ny dadabeanay ny ankizy no afaka najoro teo anatrehan'ny tribonaly ny joro vavolombelona fa tsy amin'izao tsony ry fetra. Arakaraka ny tontolo manodidina sy ny tezana azy ihany io e. Sa no tezahanao andaika ny zanako? Fa ianao ve dia tsy mety raha tsy mahita ilana vaniny sy ilana ady amiko foana isan'andro e. Isak'izay mba miteny azy zany dia mila vaniny. Ny reninao ange zao ny resaka eto e. Fa lasa misy reniko sy reninao indray koa zany amin'izao. Tsy tiako hifamaly aminy amin'izany ianao fa aleo zany hiteny azy. Sady zany nindrana azy nanatitra ny kanto fa tsy afaka. Teneno tsara mihitsy izy fa makarary ahy iny raiko iny. Fa izy koa maharary amin'ny zafikelany dia izay no nanaovany an'izany fihetsika izany angamba. Raha hoe nataony. Tiany ange kanto e. Dia mba asevy mampiomana meloa koa dada fa tsy tonga dia mitonatonana fotsiny ohatran'ireny e. Raha lazain'olona fa mpangalajaza amin'izany dia ny olona no diso. Sady misavorita ohatran'ireny inon'ireny tonga any. Ka efa iny ny raiko iny ka ho atao ahoana ary e. Dady efa tsom-piaina sy fitafy hatramin'izay fa tsy mitsirovorovonareo zany. Ka mampalahelo ilay zaza sao hiatakatahan'ny ankizy noho ny aminiko. Sady mba menatra koa izy. Ianao no mieritreritra an'izany fa fifaliany no mahita ny dadabeany e. Aza ampianarinareo ny toetra ratsinareo ny zanako ka. Leo avy ianao. Efa te hisaraka amiko sahady fa le filaza le fitiavana no irairaina sy ny redareda hatramin'izay. Fiana no mahatonga anao miteny an'izany? Tsapako kizitina sy mahita nakianana foana ianao atao trano dia mandihy ny tena ihany aho. Tsy mahazo miteny intsony aho zany fa raisina ohatran'izany foana. Tsy niteny an'izany koa izahay e. Fa izay ataoko rehetra raisiny lahy amin'ny lafiratsiny daholo. Sady ialahy indraindray manao fiteny masika dia tsy zakako. Nazafady ary e. Avy aty izany mahalalako izany. Fa leo aloha ahy e. Za ve dia ho leo anao e. Sanatria izany. Tiako ange ianao e. Tiako mihoatra lavitra noho ny tenako aza. Rehefa leo anao aho zany dia leo aho ihany koa. Tovavy ohatran'izao hoe dia ankaleo e. Ko raha tsy bandy mifoka kitay menaka ko. Bonne fête, papa Chichi. Mamy ange izany. Tiako be dada. Za koa tia be Andry. Tena tia be mihitsy. Dia maîtressenay koa tia be any dada. Manina tsara hoe ry kanto. Ka izay sisa niaraka nanao anino any dadako. Maîtresse koa tia ny dadanay hoe. Ary ho aiza sahady iny o. Io manako, be de neny io indray. Izany ny zaza tsy mila tenenina fa mahatsapa-tena. Ka ianao raha soerina be dia lasa mahatsapa-tena tsy fitany le zaza. Matoko ianao a. Ao ary e. Fa na raha soerina aza ange ianao vadiko tiako be foana e. Ary ianao koa mitsangana teo amin'izay ka. Le tie fetinay kosa veranga androany dia mbola kotabaisinareo maraina ihany izay. Sao dia mba tsy rariny e. Tsangana teo fa tsy misy an'izany raha misy a. Aingana fa tara. Eny ary e. Tonga dia makany amin'ny daditsika mirava avy any am-piangonana. Fa maninona? Fa maninona ahoana fa mba fetiny iray androany dia miarahaba azoko.
Sady sambako mba teto madafy entin'ny ray izany. Zaho kosa very fetra mba efa nanomana zavatra be dia be sy ny sahirana ohatran'ny inona dia sy mbainao amin'izany. Tsy azoko. Tsy tsapanao mihitsy ve fa sarobidy loatra aminay vady aman-jana koa ny fiarahana aminao ato, indrindra amin'izao fetin'ny ray izao. Ianao ihany teo no efa niteny fa sambasamba mba eto ianao, dia tsy mba nararoatra ve izay? Mitsorika kely fotsiny ange tsy maninona e. Sao lazay fa tsy mahatsiaro azy io. Fa everinao akaiky moa iny. Amin'ny firy indray vao ho tafaverina avy any. Sady mama koa efa nanamboatra ny fotoana no avy arabanao eo. Dia mba miandry vetivety izy ko. Izany ve mba fanajanao ny reniko? Ataovy izay ataonao fa tsy maninona e. Mandehana makany rehefa tsy te hiaraka aminay ianao. Avy aloha e. Io manasa tara ry fetra. Iza koa mahita raha tsy te hiara hivavaka aminay ianao. Zay indray a. Ao ary fa manaraka mandeha any e. Manao any dada. Ao aloha asiana bizo ihany na tara aza. Ndry tadidiko iny sary tazomin'ny dady iny. Tamintsika mbola niara-ny aina tamin'ny mpahasambarana sy fifankatiavana, efatritsika tamin'izany, saingy izao za rery sisa tavela. Fetin'ny ray mihitsy ny nakanany ty. Raha ny sitrapoko dia niarabanao taty mihitsy saingy izao avo afaka. Azafady dada, tsy nanadinao akory fa sahirana. Tsy maninona izany ka. Fantatro fa efa raim-pianakaviana manambady aman-janaka ialahy dia tsy manam-potoana ho atsony. Fa na zany aza tsy nitombona ny saiko fa taty aminao foana. Inona nataonao irery tato? Inona koatra ny nandinika n'ity sary tiany tadidiny verina ny ainany lasa moa. Zany sisa ahitana fifaliana sy ahatserovana fa nanantaranaka. Dada kosa e. Tsy manome tsiny an'lahy ka. Efa ela ny tonga saina sy nahatsapa fa nanabe sy ny kolo zaza ho an'ny vinanto kokay moa ny ray aman-dreny. Saingy lefitra ihany taloha satria teo zety. Fa tamin'iny andro iny sady tsy vadiny tsy zanaka tsony, onjoondroko za samy rery sisa ny fiainana. Azafady dada. Ato manampitsofina mandreny manodidina fangina sy ara-painjanaka. Ialahy anarany mba eto fa mitovy amin'izandra ny lahany velany any ihany. Indraindray mandeha isa-taona vao mba tonga aty. Indrona intelo farafabetsany. Be asa nge sady tokony mba hicomprendre koa ianao fa tsy azoko avely irery ny vady aman-janako. Tsy miteny an'lahy anaro mivady aman-janaka ialahy mihitsy na ialahy ny lahy amin'ny asany lahy e. Fa fahatserovana sy fahatsapana hoe mbola manandray ialahy. Zany ihany mba angatahako na dia kely fotsiny aza. Tena sahirana angary antsy e. Efa mba nanao izay azoko atao kosa ary mama. Raha ny vola iliko any aminareo angamba mifantatry fetra asy anaovany a. Inona moa no tokony hasarotona azy amin'izany e? Adidy sy andraikitra amin'ny mahazanaka anareo ny manampy ny ray aman-dreny. Iza indray koa moa no tokony tsiny tsy hamaly babiana irery raha tsy nareo ny popopona sy nanaovana ny tsy fanao mihitsy hatramin'ny namelomana anareo. Fantatra ange izany ry mamy. Efa mba miezaka kosa izay e. Ka tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamam-piainana mihitsy ilay ezaka koa. Sady aiza moa ilay izy no hampilamina sy hampandrosiko. Ezaka.
ezaka be ho anareo mihitsy izany ilay fanampiana kely anay tsy mba atao ampitiavana. Tonga indray ianao ka marina izany ko anarany ve izay mba nahatafita zanako ohatr'izao fa mbola ny eo ihany no eo. Ka kosa aloha azava ry mama fa tsy tafitana ohatry ny ahoana loatra izany a. Raha ambony diplôma ka nampidibola be ohatry ny inona dia tokony riary amin'izany ianao. Izany mba vavandre. Ka marina izany ka tsy tafita sy tsy nanana ohatr'izao raha tsy fetra mivadika. Reminy tokony riary fa natafita zanaka. Angamo tsy rozerainareo e. Ny azy ve tsika ambananareo ihany. Inona fotsiny mampivady raha petraka ohatr'izany ilay izy e. Ohatrina ny ilainao e. Fantatro fa misy zavatra tadiavinao indray ao ambadika izany. Ndriaka dia sokirina ohatry miparasy fa mahafoa an'ity reny mahantraka. Ka tsy ala izy tsinona. Tsy fantatro fetra fa manome antsokosoko a. Sady ianao tsy mba malala honona. Azoko antoka fa rehefa ny dadany Ramose izao no resaka tsisy fahirana be ohatr'izany. Teneniko tsara aminao ry mama fa ifampiarahana foana matoma no miandraina izany fetra. Sady izy tsy mateti-piavy sy manao tery vaimanta ohatry ny ianao. Izy ara tsy mety mandray matetika fa anasoavana ny kantony fa mbola afaka mitady tsara izy. Eo masondrizony mody izany fa efa ampiazy no menjana ny azy any ambadika any. Mety tsy lany laniny mihitsy aza. Dadany enge iny. Famparesa dia sao marina ke hifetra amin'io tandro zareo io a. Tany aiza? Le petrahany dada ve? Fa manana tany tsara ankoatran'io nga zareo. Efa mba niresadresaka tamin'ilay rangahy iny ihany sao mba midiny. Fa io ihany kosa nge no hany mba sisa fananany. Efa olo-mody miandro fiantsony io koa ataony inona tsony moa io. So dia heverinao fa tsy niteraka azy izy. Nareo ve ki dia mbola ilan'io a. Ilay zandriny iny koa izay tsy efa mpanefoefo be any velany any. Tanàna tsara be sady malalaka io ve ki dia trano kely ohatran'ny kabone io no miorinao. Mba moramora ry mama. Ka marina izany koa raha ahy io a dia arodako anamboarako trano be ampanofana. Andaoko hitrehana izany e. Sady tsy makamaka tia tsony amin'izay. Dia rovina ianao no miverina. Mametrapetraka ny asa rehetra amin'ny zalahy fotsiny a dia mandamindamina kely fa ilay assistantiko mbola mila taritina kely. Tsy azoko mihitsy koa angeny nakana vehivavy fa tsy mba lehilahy azo anteherana sy azo antoka fa havitan'ilay asa e. Sarom-piaro aho hoe dia izay. Mba tsy tiako mihitsy no mieritreritra anao miaraka amin'iniko. Sady iny entinao mivoaka mitety firenena maro nefa za avelanao eto foana. Malala, miasa nge izay fa tsy hoe manao inona akory e. Fa andamina fotoana hitondrana anareo mianaka e. Izany a. Efa ela na enoko anambady bevoka fa mbola tsy teraka ihany mandrakizao e. Mila manana faharetana re a. Mba natery vola marina dada. Nikasa ho any aho fa mety tsy tratrako. Dia mba hoeto any kanto rehefa makany ianao fa iny zafikely n'iny foana no imenomenonany amiko isak'izay miantso azy a. Voaray Stefo, voaray. Tiako anga ty vadiko ty e. Ianao koa nge tiako e. Rehefa lasa marina ho azany dada dia ho an'izy io tanàna hipetrahany io e. Fa ho aiza izy? Rehefa maty ohatrako. Ianja? Tsy hoe maniry azy ho faty ange ara manontany an'izany e. Fa izay moa no andrasany tiako. Sady izy efa tena mandroso taona. Mama azy ireny tanora noho izy lasa lohany. Fa inona no mahalasa sainanao amin'izany? Tiana tsy mieritreritra hiveriny eto Madatsony. Efa natolotra izy dada ho ahy io. Izany ve? So dia amidiny metimety kokoa amin'io tanàna io raha izany. Fenao ve adaly e? Ka ho atao inona fotsiny ary? Tsika efa manana an'ity ny vato ary ny any androndra. Io ve sisa no hanomba lova-petraky ny raiko ho ahy dia mbola tadiavinao amidy ihany? Tsolokafa nge no hividy azy fa i mama ihany e. Zaza dalaina ry anja. Sady tsy menatra akory ianao.
dada mbola velona dia zany no ao an-tsainao. Mandehana aloha ry mama mba halaivindray kanto a. Zarako azy ianao mandalo mba hindramina aloha. Fetra tsy mahatoky hoe chauffeur rery no haka azy. Fa ho aiza ndraiky alalava tongotra ity e. Andeha hanatitra volany amin'ny dada. Jereo ny an'ny olona tsy mila mangataka sy mitalao fa tonga dia mahazo. Indraindray nge izay ry mama vao mba manatitra any e. Sady zary kamo be ho any fa tsy maintsy. Tsy misy tsy maintsy izany fa aza mandeha rehefa kamo. Maninona raha omena azy zany aloha ampiasaiko. Ka beto mifetra. Fa vadiny anareo sa biby fampitahorana e. Ao anatin'ny fiainana-tokantrano tsy tokony misy fifaneritereny izany. Raha tena mifankatia sy mifanaja tokoa nareo tsy tokony hifankatahotra. Isaky ny 3 volana izay mampanatitra volany. Le farany teo efa nindraminao tsy niverina hatramin'izao. Everiko fa tsy tadidindry intsony koa iny. Le izy tadidiko eo ihany fa raha fantatry fetra izany no asa fotsiny. Fa alainao ve kanto e? Za moa impiry tsy nanao izay nangatandry e. Efa hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary ahoana ilay resaka niresahako andry tamin'iny e. Le tamin-dremy e. Ho arodanao ny tranony dia ho aiza izy? Avany be dehibe ireo e. Niteraka koa nge iny olona iny ary nahatafita zanaka sao adindry e. Aza mampidipiditra olana amin'izany aloha ry mamaka. Vangana rorery no naterany. Alefa sy makany apita makafy fiainana any mandra-piandry ny ora farany e. Irinao ho faty mafy mihitsy ilay olona noho ny fitsiriritanao ny taniny. Ka ninona olona efa tsy haharitra iny. Raha iny loba ateo tsy ahasarja nintsony na chargeur faran'izay matanjaka indrindra aza. Dia raha anao ny fomba rehetra hiadam-pitena azy ny zanany dia ahoana? Ay ve ka fatikorotana kely ohatr' izao ilay amidinao e. Manahoana aloha Remia? Zao hitanao zao madamo Vony na mivelona amin'ny fivarotana fatikorotana aza mbola miaina tsara sy milamina ka. Rehefa mbola tsy mikorotana manaraka ny losa ianao dia tsy maninona izany e. Rariny rehefa mianakava raha mianatra aminao. Tsy manome tsiny azy tampoka indray anareo moa izany fa tsisy hidirako e. Misaotranao na tsapatena. Fa ahoana ilay rezako tamin'ny Remy? Le hoe ahoana moa izany? Tsika mantsy isaky ny miaona dia ohatra ny fanambaniana sy fitsikerana foana no mba teneninao amiko e. Ny fampiadiana kolaka nay mianaka efa tsy lazaina intsony. Izay indray ianao le taninao io izany tsy aleonao ve amidy hanaovana fiainana farapara ny vidiny fa efa be izay nieretan'izay. Ny efa lafo hatramin'izay azy efa tsy vidiny madamo Vony fa tsy maintsy moa noho ny fianaran-janakay any akafa mitady fa aza ny any tsy ritina lavy kosa. Ka io mba tiako kokoa. Any amin'ny tranonao sy any amin'izay fanananao anananao fahefany ianao no manao izay tianao. Tsy azoko ny tsy hamarotana an'io any. Be loha ianao tia ka ampy iainanao tsara mandra-piandrinao an'ilay ora farana ange ny vidin'io e. Sa ilay mitrongo vohomana ohatran'izao ihany no mety aminao? Aleo sika mba mifanaja raha mety madamo Vony azafady aza donoina fa na ohatra izao aza dada amin'ny fiatravinatinao sady tsy nangataka tany aminao na mitrongo vohomana aza. Ianao dia koa mba mora sosotra ka tahatra marina ilay fetra raha izany. Ela loatra izay tsy nitenenako manoloana ny famingavingana sy esoeso-teny nataonao azy ay madamo Vony Azafady re raha izany ny fandraisanao ny tsy fiafafakana sy ny fahitsiako hatramin'izay miala tsiny noho ny alahelo-ponao no mahatonga mi-insista hividy an'io taninao io. Sotranao malahelo fa tsy manana afa-tsy ho apetraka ho lovanjanako
ka tsy hamidiko izany io na ho inona na ho inona. Ny zanako azy efa tafita be manorina trano etseroka atao inona tsony io. Izay anaovany azy ihany tsy raharahako. Rehefa misy apetraka ho azy fotsiny na dia kely aza dia izay ny zava-dehibe. Dada Mekara, aiza ianao izany? Avy nivarotrako. Dada ho tsy tokony hivarobarotro izany intsony. Efa mba miezaka manao azy azonay atao ihany izay. Efa nampitomboako ny volanao farany teo. Fa afaka miantso foana ho ahy ianao raha tsy ampy. Tsy tiako intsony ianao ry dada mivarobarotra amoron-dalana sy ady amin'ny fivondrona isan'andro toa io ka na ny saiko aza tsy mitombona amin'izany mihitsy. Ka io ny fidiram-bolako ka ho ataoko ahoana ary? Olona mbola matanjaka tsara sy afaka mitady aho ka tsy atehitra aminareo izany. Olona efa nahazo taona nge ianao nga moramora no mitsoaka miaraka amin'ireny entany ireny. Hitako ange fanenjehana mpivarotra eto amintsika. Le mitady vola mihitsy ny tsy mora ntsony amin'izao ry fetra. Fa raha mbola mananaina hitadiavana tsy hipetraka ho toloranareo fotsiny izany. Manakatao ny zanakao fa tsy hoe mantra fadiran'ovana akory. Misaotra betsaka le tsy fahoko izao. Rehefa tena osa sy marary tsy mahavita inona ntsony hitanareo eny ihany. Mafy loha ianao ka sady zay hirotsaka ho fidiana. Tsara kosa izany. Mba mitondra fanivana ho amin'ny lafiny tsara fa tsy hanaradrian-drano amin'ny tsy marina fotsiny koa. Dia mba mamorona asa ho an'ny olona rehefa tsy avelanareo hivarotra ny olona fa ny olona tsy afaka angalatra akory sady. Ka izay indrindra. Saingy andratsy anatrehan'ny olona ianao. Izaho mba ohatran'izao ihany dia ndraiky mirovorovo tsy manara-dalàna. Ninona teneninao tsy manara-dalàna nareo. Tsy azo ekeny intsony ny gaboraraka sy ny fanjakan'ny mibaroa. Tsara izany. Tonga avasoa any amin'ny ambony indrindra dia tandremo rehefa tonga any amin'ny tendrony any manadiny fa olona kely nofo sy raha niara-ny aina sy ny takosina tamin'ny vahoaka kely ihany fa iny. Misaotra mitsodrano ry dada malala fa ahatongavana amin'izany dia mila anao mivoatra aloha. Mila miala ao amin'io trano io ianao. Tao ny finainantsika hatramin'izay ko maninona no lasa atao sakana tsy androsoana ankehitriny. Taloha izany ry dada. Efa mivoatra manaraka amin'ny fiainana dia tiako ohatran'izany koa ny raiko fa tsy hanala baraka. Ay, lasa manala baraka ny lahy ankehitriny. Ie. Aza mandehandeha aty intsony dia vita. Ary eo ela fa namboatra entana na mandeha namody any amin'ny trano tsara sy fiainana mpanankarena mampireharehanareo any. Alaka hipetraka aty mama ry fetra. Hitako mba maivamaivana sy milamina rehefa eo izy, indrindra amin'ny fikarakarana ny kanto. Sady efa tsy tianao ihany hoe mpanampy no hikarakaranao sy ny zanatsika. Aza hianterana mpanampy ho afa tsy hoe tsy tiako. Eny mitovy ihany izany. Sady aleo koa mba hikanto indray ny tezainy fa reraka izy mitotototo amin'ireny zanaka rindra mbola mila trotroana sy fahanany ireny. Izay mety aminao atao Efa nametraka ilay taratasy firotsahana ihany ianao? Efa milamina ka. Iveriko fa nolavindry zareo dia izany no mahaketraketraka anao ohatran'io. Fa misy inona? I dada, tsy mety manaraka ny teniko mihitsy izy. Sady tsy mety hipetraka aty no miziriziry hivarotra ihany. Hitadiavo asa hafa mihajahaja kokoa iziko. Izy olona efa zatra nitady hatramin'izay dia tsy mety aminy ilay mipetrapetraka. Ny olana i dada tsy nianatra. Tsy mitsinjo ny haja mamboninahitra ao mihitsy kosa izy izany ko.
Faizo kely indray faizina ahoana? tsy mampanatitraritra vola antsony. Ito raha tena mahavita azy tokoa ny vola azony amin'ny varotra. Na ianao aza aza mandehandeha manipinipy vola ho azy eny an-tsena eny. Fa zanga makeny sady izy tsy mety mandray vola aty amiko izany. Mbola matanjaka afaka mitady izany foana anao mety niraisany. Ataoko ity ankanto ony. Mba mahagaga koa dady izany. Nefa dia rehefa izany manatitra any na mampaniraka ny zila raisy ny soma tsara. Aza mandalondalo any mihitsy aloha amin'izay tsapany tsara fa tezitra aminy ianao. Raha malahelo anao sy ny zafikeliny izy mitady hevitra. Za tsy tezitra aminy fa malahelo fotsiny. Mitovy ihany izany ry fetra. Fa raha tena tianao izy mitsinjo anao sy ny karieranao. Za tsy tia an'ity. Io indraindry tsy maintsy hohaniny io fa tsy ahilikilika ohatran'izany. Terenao fotsiny kosa izy. Mety ho an'ny fahasalamany ny legioma dia tsy maintsy mihinana izy na tiany na tsy tiany. Asoa azy ihany izany. Efa tenena foana ny anja tsy hanaraka ny sitrapony io zazo io. Ka mampalahelo kosa izy terena amin'ny zavatra tsy tiany. Ohatra azy le midongo tsy mety mianatra ihany io ry anja. Asoa azy dia tsy harahana amin'ny sitrapony izy. Efa impiry tenenina sady tsy eto masony koa ianao no miteny sy miaroaro azy ohatr'izao fa vao mainka mahazo vahana le zaza. Asany mihitsy. Resy hafa oaka izay naovanareo tambabe eto fotsiny efa tsy ny sakafo no hohanina. Misakafo aty amin'ny restaurant ohatran'izao foana amin'izay zantsika. Rehefa eo ve moa izy tsy hitondra antsika foana raha izay mifangatahndry sady mahafinaritra angely ohatr'izao saingy ny dada ndry moa dada fantôme dia tsy hita izay hanaovana azy. Dada be. Oay, reny mariny mitondra zavatra amigony. Ary ambadika rifa nateraniata raha ty fa tsy atia. Mangelingelina client fotsiny. Fa aiza ianao? Dady iniko. Aleo tsoko mandeha aty izy mba miaraka misakafo amintsika sady... Inona ilay fampiresahana tamin'iny? Ka... Jereo raha tsy olona manakaja sady mahafantatra anao daholo misakafo ato. Vidia kaja vidia mbonahitra ary fetra. Ary ilay ragaty mitorevaka ty velany eto fotsiny fa tsy nientana anateriny. Ilaina ange matoa nafarana radady. Eny tompoko. Ary aza mitsikirikely efa tsy misy amin'ny sakafo azonao alainao. Sady otra mba olona normal ihany ny fahitako anao dia anatena izany ve? Tompoko. Aiza tsara le anaterana ny reto. Andriamanitra maty marary tsy zakako trany maty Efa misoratra amin'ny fetra ilay tany Remy. Fa taizany nahafantaranao an'izany. Tsika angesaka lasa mpanao gazety matianina fa nisy na nisy hoditra akondro dia mibolisatra Niresaka nga ianao sy fetra? Niresaka rao nireko. Dia tsy menatra akory ianao mihaino niresaka Tsy fananiako fa sendra nandalo dia nahaliana ilay resaka dia mijanona tsy fidiny Taorianan'ilay resaka amin'ny fanaovana iny izany nanapahany-hevitra nanoratra faran'izay ingana n'iny tamin'ny fetra. Na mety misy manindrinindry mandry azy. Inona? Mifahafatesany ohatra. Makina ary mama. Ninona tsy tsara loatra ilay maniry ratsy olona. Fa iza no miteny fa ratsy izany. Amin'izay izy miala amin'ny fangirifiriana sy ny sopatry ny taniko. Sady iny ve tsy afofiry taona?
na ity tontolo mivelony ty aza ve tsy efa leo azy fa naharitra ela loatra? Mba ratsy vava koa ianao ka. Tsy tokony hisy olana mihitsy ange izany ny azahoakany eo raha izany e. Ive dia tsy finareo tsy omeny fetranao izany ny tanàna na lehibe azy na handemba amin'ny lohanao aza fa aza manonao fiatoandro e. Izy mety tsy hamefindriko. Fady firy nandondona teo izay raha renao akory. Lasa vahiny ato an-trano moa ilay zanako ankehitriniko. Miandry ampandrosoana vao miditra. Raha tsy izany ve nodina tsy fantatra ohatr'ireny ilay ray niteraka. Niandry anao anantona ange izay e? Tsy te hanelingelina ny fifaliana sy ny fahasambarany lahy miaraka amin'ny fianakaviany lahy letsy aho. Sady efa reny raha mahita ireny ny toetram-badany lahy dia mbola hitonantonana anakorotana amin'ny fotoana ohatr'ireny ihany. Tsy misy an'izany fa raiko ianao. Fa inona moa no nataonao tao amin'iny restaurant iny? Tsy mivarotra tsony aho fa miantoka legioma-n'olona dia manatitra any amin'ny client. Le mampikiry ianao hiasa mihitsy ny tsy azoko. Mba mananjana ankoatran'izao ihany ianao dia servera kely tsy anintsy ireny mba mitrerona anao. Narara nge ny foko tamin'iny e. Raha izany ny marina na ninona raha nitsangana mba niaro ahy lahy. Ka ianao sarotra tenenina sarotra ampiana ka tokony mba hitsotsotra andray valim-babena amin'izay ianao fa tsy hipopopo ohatran'ireny intsony. Tsy ampy angary ny volam-panateriko aty ireny e. Maninona raha miteny fa tsy manao kiry natitra ohatran'io? Fa maninona ianao e? Dada, savavy ianao e? Dada! Fanina kely fotsiny aho fa tsy maninona ka. Aleo aloha hidaboka kely. Tsy maninona hoana fa tsy salama mihitsy ny fahitako anao izany. Aiza ny akanjonao? Ndao andeha dokotera tsika. Tsy maninona aho hafa elako. Tsy misy an'izany fa makany tsika zao dia zao. Tonga izay dia ninana finareo ela loatra. Everiko fa mbola tsy hinana. Eto dada. Loazako ny varin'ny tatabe. Sady matsiro ny laoka. Misaotra kivy kely a. Izao tatabe vao hitako nandeha taty aminay. Dia mifalia ary ndry fa hipetraka aty amintsika dadabe manampoko izao. Marina! Ay, tsara kosa izanyko. Amin'izay mba miara-miombana ato daholo ny ray aman-dren'ny mpoirana. Mihena fa hafinaritra ny fiarahamonina ato. Izay mihitsy. Ao, ataovy e. Aza miavava Remia. Ianao koa manoatra no ireny tsy aty hatramin'ny zanaka ireny. Anamamy sy henomby angaza ny laoka izany. Efa fantatry indry fa miakatra be ny tension any dada mbola zao ihany no atao laoka. Ka tsy tadidiko. Ny zio koa amin'io mbola voaroy azo. Fa hovononareo mihitsy ve le raiko e? Za mihitsy ny diso rifetra. Mifona fa tsy tao an-tsaiko mihitsy tamin'izany etsena. Izany no midika fa tsy misy esanareo saina amin'izay mahazo ny raiko. Efa nampitaiko taminareo tsara daholo ny mahazo azy vao avy tany amin'ny dokotera izay omaly. Tsy maninona lesy izany a. Efa fantatry zareo izay dia tsy ataony intsony amin'ny manaraka. Efa fantany izany fa nataony fanahany iny e. Isorohana ny zavatra ohatran'izao no nahatonga nampahafantatra amin'ny zareo mialoha. Itsika ny ara-onina sy hitakosina ato. Fa tsy misy isan'ny saina an'izany e. Asaiko any an-dasantra vao atoto tatabe. Tsy maninona. Misaotra betsaka pisy kely a. Dia jereo raha mba misy fandraisana ndraikitra mihitsy na ny kely aza. Ikanto zazakely indray no mahatsapa hoe tokony hikarakarana laoka ange le olona.
ka raha anao atody aho dia hiteny indray koa ianao hoe ankarary ny vavonina na maina be na tsy haiko. Sady ohatrany tsy misy akoatry ny atody fa lany daholo ny provision raha tsy diso raha vao tsy afaka niarany etsena tamiko dia tsy nampity zavatra betsaka. Savia saina mijery nofon-kena vetivety raha vao e. Aza misahirana e. Aleo fa hiendrika any amin'ny restaurant ndraiky. Kanto ahoana tompoko? Ndao hiaraka aminay sy dadabe. Tsy maninona ngely etsy raha zay misy ao no hoaniko fa tsy misahirana amin'izany alahy. Za tany an-trano efa zatra ny aina tamin'ny zava-misy. Tsy misy an'izany. Tsy ny hafa mihitsy koa no andrasako hisahirana aminao satria izany zanakao. Ndao ry dada, tsy azoko koa mbola mampianahana anao eo. Vao roa andro ange izay eritrereto hoe anao ahoana izany raha roa volana, indrindra fa hoe roa taona na no avy manaraka rehetra. Iny ve haritra roa taona izany tsony ny atsasaka izay aza mety tsotsofina. Izay indray koa ianao Tsy hitako izay matezitra indri amin'izany. Miara-mahitsika fa tombony ho andriny fahalasana iny. Fa mandra-piandrain'izany aloha dia avelako hikorotana sy hiselanelana ohatr'izao izany aloha eo aminay mivady. Tsy afaka ovonoko izy tsinona. Hoe tao ambavaka izany ko. Inona ny ataoko ro mama, tsy vitako ny hiara-hiaina amin'iny maharitra ato ka. Sady raha ny tia mifetra izany dia mila kenakenaina sy tambatambazana be ohatran'ny zazakely ny rainy. Normalina izany ko. Ny olona nge hono rehefa tena mialehibe mivadika zazakely. Tonga nakorotana ny tokantranoko ve indranga iny sa ahoana e? Dia tsy haiko aloha. Ny hita sy tsapako aloha dia very sy latsa-danja tanteraka indray ao anatrehan'ny fetra rehefa tonga iny rainy iny. Diso hevitra indray fa tsy important aminy noho ny rainy izany indray. Dia mahafaly ianao izany e? Indray ilay nahatoko tena besin'ireny rehefa fatratra ireny mampiomehy fa tsy ilay favoazandray. Miomana fa raha tsy mitandro indray dia mety ho rava ny tokantrano indray. Sanatria izany. Zavatra tsy misy dikany ohatran'ireny aza jereo no nataony. Inona moa ny ataoko ro mama? Tsy te hisara-bady izany tiako fetra. Very raha misaraka amin'iny. Esoritato remy dia vita. Ka sarotra be izany e. Enao ato nefa ny ray no roahako. Atao akola karikala kely ty aza mba nandra ihany fa izany ve dia tsy ho takatra e. Mihaino ahy e, tadreny mihitsy. Marenina teo, vonina nampendrianala an'io ato fa indriny tambony. Tiako le alijiwa. Ay mbola afy andre. Avy eo ataoko. Tsy misy an'izany. Rehefa hianatra mihisatra velona ohatry ny reniny foana. Mandeha aingana nataovy ny devoir. Neny kosa. Malia eo ihany ange raha tsy voafelaka eo e. Mila mianatra koa iny zaza iny fa tsy hoe tsy manan-katao ohatranao ry dada ka ho rebirebenao ato foana. Ianao zao ny tokony anery azy hianatra fa tsy ianao indray no mampilalao azy ohatran'ireny zazakely ireny. Azafady anja. Manjary lasa ilay zaza indray mibedy noho ny aminao. Fa na izany aza ry anja, aza dia masika loatra. Ilaina ny masika sy enditra nefa mila lanjalanjaina ihany. Manjary lasa zatra be desinao ilay zaza dia mitahotra ny mandeha aloha. Ianao izany no mibaiko amin'izay tokony hitezako anjanako. Tsy mibaiko aho fa manoro anao amin'ny mahazanaka anao. Na ny elanela taonantsika mianaka fotsiny kosa aza ampy nahitako fiainana be. Indrindra teo amin'ny sehatry ny fitezahana. Misaotra anao ry dada fa tsy tiako hidiranao lalina izay fitezako anjanako. Ny ankizy ankehitriny hafa mihitsy fa tsy ohatran'ny tamin'ny andronareo fa aza terena hitovy. Mahatsapa-tena manana didy amin'ny maharay ahy dia miteny fa asakasaka ao na andray na tsiko. Aoka aloha hazava tsara fa tato an-tranonay ianao no nampidirina fa tsy amin'ny fiainanay mihitsy akory.
ekena fa mipetraka ato ianao fa na izany aza donoina fa ato an-trano koa afaka manao izay tiako. Fa misy olana anga? Tsy misy ka. Ka efa mifanarahana fa aty amin'izay aloha ianao dia inona indray no nampiova hevitra tampoka teo e? Le zanako aza mba faly ery. Ka efa misitratsitrana litsy Ka dia maninona? Tsy misy mandeha izany aho. Raha misy olana na zavatra tsy mampahazo aina anao dia mitenena hijerem-ba olana. Mba te hanana ny fahaleovantenako letsy efa zatra irery sy milamina tsy misy manelingelina. Fa ato ianao misy manakorontana. Afaka mijanona ao amin'ny efitranonao foana ianao fa tsy voatery mivoaka. Maka maka-rivotra eny an-jaridaina koa na ohatran'izany e. Izay mety aminao atao e. Za lesy tsy ato an-tranoko dia tsy afaka anao an'izany Eritrereto ohatran'ny ao an-tranonao ihany ianaoko. Ianao tsy olo-kafa fa raiko niteraka. Zahay tamin'ny-mbola kely tsy nieritreritra mihitsy hoe tsy tranonay no trano hipetrahanay fa tranon'ny dada sy neny. Zavatra samy hafa izany. Mitovika. Taloha ianao no nisahirana mipopopopo taiza sy taiza nikarakara sy nanao izay nahasoa anay. Sady izay taloha be fiantana sy be dongo be. Fahatokisana noho ny fifandraisanay no nahatonga azy ny vahiny taty fa tsy hoe tsy mahatakatra hotely izy akory. Dia maninona no izany kosa ny zava-misy? Nalaim-baraka mihitsy aho. Na za koa aza mba gaga amin'izany tsy nisy nangalangalatra izany tato an-trano hatramin'izay. Tsy haiko aloha izay ho fiantraika an'izany amin'ny asako fa dia asakasaka reo e. Avoary reto ny volan'olona. Miangavy anareo Iza nefa no hakan'izany Tsy misy afa-tsika samysika ihany no ato raha tsy diso Izany mihitsy. Ny mpanampy raha tsy misy miakatra ty amintsika ty ambony ety raha tsy irahana. Misy olona foana koa eo amin'izany anefa. Raha misy ilantsika vola maninona raha mifampiresaka fa tsy manao an'izany e. Sady le izy raha hoe na nianja tsy maninona. Fa vahiny manakaja nge iny e. Maninona raha soloina aloha e. Tsy manana an'le saoma raha tsy makany amin'ny banka. Izy mila mandeha zao fa tara volina. Ntsay ary izy. Zao zany e. Aleo savaina daholo tsika rehetra sy mombamomba antsika fa taraiky be. Ny dadanao kaiky eto dia ny anao zany no anombohana azy. Asa fa tsy kabary. Tena tsy misy zava-pantatro ny momba an'iny mba mariny. Ianao ange mihafahafa loatra e. Raha nisy ny lanao vola dia tsy hitako izay tsy tenenanao amin'ny fetrana amin'ny anja fa... Efa hoe tsy nakan'io za ve dia adala. Marina izany teny mamy izany. Le izy raha nalainao ka niteny ianao tsy maninona. Fa halatra ange izao e. Efa hoe tsy nangalatra. Impiry averiko aminareo ary zany e. Fetra. Azavao amin'izareo fa tsy mpangalatra ny rain'lahy. Zana mitrongo voahomana ohatr' izao aza tsy manao an'izany e. Avelao izany ho any e. Ny olombelona rehetra manao fahatosoana daholo. Dia mba ohatr'izay iny. Aza sina resaka akory. Aza sina resaka akory? Dia ho vita vitaina moramora ohatr'izany le izy. Dada, miangavy anao aza hitarina tsony fa zaranao aza ny olona milamina. Tsy azoko le tenin'ny lahy. Zany hoe elahy ihany koa mieritreritra fa tena zany nakan'iny. Ka tany aminao nge le izy no hita e. Ndray letsy.
raha olo-kafa no tsy mino sy mieritreritra an'izany dia azoko nefiana ihany fa elahy zanako mahalala tsara niara-nonona tamiko hatramin'izay. Marina ny tenin'ny mama teo avy ela ho any zany resaka izany. Tsy ilaiko averina resahana ato an-trano ato intsony, atao voatrany tsy nisy. Fa elahy zany mieritreritra hoe tena nangalatra an'iny Tsy nieritreritra ny zava-dehibe fa ny zava-misy na tsy te ino azy zay efa reny raha nahita reny kosa za tsy ilamin'izany, tsy hipetraka amin'izao raha tsy fantatra ny ao ambadika ireny. Na ao ambadika ireny ahoana fa tsy azoko fitiavana te hanendrikendrika sy antotoana fotsin'izao. Miangavy anao ary dada, oka izay. Ka za lesy tsy lamina zany tsy manaiky an'izany Efizay dia izay fa zakorontanina ny tokantranoko fa makarary an-tobeka aza mitabataba eo. Oke ary zay zany. Masika loatra kosa ny fiteninao na izany aza ry fetra, mety tsy fidiny ho azy nakany an'iny ohatra fa mila vola izy nefa. Avy alao any izany ry mama. Dia ahoana ny toyana? Moramora, aza mikoropaka fa miandry sika. Aleontsika miresaka tsara ry dada. Tsy zazakely akory ka andefitra ohatran'ireny fotsiny. Iresaka inone? Iany fanendrikendrehana sy fanambaniana. Tsy nisy nanambany anao kosa aloha teo Fanambaniana tsotro izao reny amiko le tea. Sady za mahatra ny sahirana dia tate amiko ny nandeha voalohany ny eritreritra nefaratra amin'ny fisavana. Natoky anao nieritreritra hoe tsy ho hitany aminao zany dia izay na tonga ny teny an'iny. Tia nampirofo tamin'ny rehetra fa olona tsara sy azo itokisana ny raiko. Saingy diso fanantenana. Raha isika mianakariary ny nahita an'ireny mety afaka misarotsaromana ihany. Nisy azo natao. Mety zakako ihany raha ny hafany nanendrikendrika sy tsy mino fa elahy zanako naterako natenaiko mba hiaro fa ho aiza ianao hiverina any amin'le trambongo fa nanaja aletsy tsy raitra sy tsy lehibe ohatr'izao fa nahitako fifaliana sy fiadanana. Andeha sahady ve dada kosa mandeha foana Ka tsy maintsy miasa dada fa raha tsy zany tsy miadana be ohatran'izao ndry. Inona ny vidiny dada ho andry rehefa miveriny ny dada? Chocolat. Zay indray. Tsy tadida anga le tenin'ny dokotera? Tsy tadidiko zany raha tsy mihinana chocolat za. Je mantsy mampisy fitadidiana ozy maîtressenay. Fetsy Arofiny dadabe no miverina mipetraka aty ry dada. Malahelo azy Tsy haiko aky ao fa saiko entiny eny mamangy azy ihany ry. Zany fa ngah izy tsy hipetraka aty intsony ry dada. Mami koa zao malahelo any dadabe tsy makaty intsony izy. Inona ny rara iny mami an'izany Mety zarany azy izy lasa. Poiky, tiany dadabe. Tao anaty kitapon'ny dadabe aza nasiany vola fa mody ny teniteny izy fa matahotra anareo sy ny eny angamba. Maninona? Nasiany vola ahoana? Mety hoe hividianany akanjo tsara be na hividianany tomobila koa amin'izay manana mitovy amin'ny dady izy satria vola be dia be ngeny tao Aza vao tsara hoe. Anaty tranao izay? Tsy mila, sady maika. Tsy azoko kosa ny valy borainginao izany. Mba anaty tranao izay ko inona ny olana?
Efa nanao baibay anjanako a. Fa to tsisy bizo tsy sininona. Avy any miresaka fa tara voly eo a madama. Fa maninona koa ianao e? Fetra! Marary amafy zany lohako zany Andriamanitra. Engany mbola misy ampim-panafodiko ato. Tsy zakako zany lohako zany. Matamivony. Tsy salama nga ianao zany Remy? Inona no ataonao aty an-tranoko aty? Mba mangy anao ako. Elaela ianao tsy mandalo nefa ohatrany tsy dia salama loatra ny fahitako anao tamin'ny ianao niala tany an-trano iny dia tsy mitombona ny saiko. Mandany ianao mandehany fa tsy mila be tsara velatsia. Kay. Tandremo zany a. Raha ianao a. Aza mba sarotra ampiana Remy a. Raha tsy voatazoko ianao a. Nienjera teo ka za indray nikizitinana. Tsy omena tsy ny fefa antitra koa ianao. Inona no atondianao raha matotia? Za zadalaina. Anome anao an'ity taratasy ty raiso. Fa inona e? Azafady, moa ianao tsy mahay mamaky teny. Taratasy manala anao amin'ity trano ity. Iza no anala ato amin'ny tranoko? Ianao? Fa nga mbola tranonao ty? Tsy azoko a. Fa anao indray? Ny tompon'ny trano nanolotra an'ity ary izany no analako anao ato. Fa ilaiko ny taniko. Maika ny renako. Raha ny filazan'ny fetra tamiko dia efa misoratra amin'ny ara-dalàna ity tanàna ity ary izany nanana ny fahefanana n'olotra azy hoa. Tsy hanao an'izany ny zanako. Tsy haiko aloha fa nomeny aty e. Mety tsy noeritreretina angamba hoe analanao dian'izao a dia izay no nanomezana azy. Miala tsiny aloha fa tsy androko ny hafatesanao e. Tsy mino an'izany aho. Tsy hanao an'izany fetra. Ty raisy dia vakio e. Raha tsy mino ianao a dia mety soa izay olona mahay mamaky teny atokisanao hamaky azy aminao fa tsy maninona mihitsy. Iantso mihitsy amoko. So dia verinao fa misy anankirebirebenao amin'izany eto. Tranoko ty. Tsy mialatra izany aho raha mbola velona koa. Ny fatiko ny miala eto. Ho hitanao kely. Fa tsy manery ianao hiala zao dia izao ange e. Mananjoa azo priavy tsara ianao sady... Tsy mila izay fangorahanao raha matotia. Afaka miala zao dia izao aho. Raha ny fanomezana ny tranoko anao ny valim-babena hitanjanako za dia tsy maninona fa ekeko. Aza omena tsiny izy Remy fa... Tsy ho zakanareo ny alaheloko matamivony aho. Le zanahary eo ambony ao mahita ny zavatra rehetra nataonareo aho. Mamaly ny tsirairay araka ny asany avy izy. Toto tsy misy fa ny ataonao miverina matamivony aho. Ianao zany Remy na anozy na ninona efa izay ny zava-misy dia maneke fandaharana. Lehilahy lehibe efa 4 taona io ianao dia tsy menatra mivoravora mitomany ohatran'ny zazakely. Fa everinao tsy marary moa izao. Fantatry fetra tsara fa tsy mahafoy an'ity tanàna ity anefa dia zany mandroaka ato. Ao fa omeko vola ianao e. Tia misy vola dia mandehana makany amin'ny sisiny. Any ny trano mora. Any koa ianao afaka mivarobarotra. Na ray alina ariary aza ahodinao hivarotana n'ireny taipaty kely ireny mahavelona anao.
Za manatena norim-pahasambarana eto ambonin'ny alaheloko izany moa tamin'ny vony. Tsy nisy ilako izay volanao any fa dorina ento any ankavonera tsy hitanao tsony anaovana azy. Mirary Soremia. Dia ahoana amin'ny ahoana moa fa niala izy ko nigogo ohatra n'ireny tamin'ny nahafatesam-badiny ireny fa tsy nahoako. Manoatra noho ireny sarabady ireny izy nisaraka tamin'ilay trano. Mba tsy mibaradaka teo ary ilay olonako. Ilay bandy kely mpanampy azy mitondra ny saim-bola be iny izany e. Efa niresahako mialoha dia mody nataoko ny ody teo. Fantatro matsy fa tsy maintsy izay hitakitany eo no atsoina raha ny hafanam-pony. Ary fa manino ndry e. Hatramin'izay nahalasana ny fetry izay dia ohatra midororoso tsy ahita teny izany. Fa toa ela be izy e. Ka mbola tsy vita ny nataonako. Nefa ny vadiny ety efa malahelo milanjalanja molotra eraky ny trano. Angamo nareo tsy mifampiatso na mifanalavitra azy. Malahelo azy malahelo fa tsy an'ilay olana ary mama. Tsy tsapanareo ilay izy. Ka aiza moa no aminaniko an'izany. Ny molotra indri tsy miteny fa alavaindry eraky ny trano fotsiny io. So dia fantatro fetra aza ho any zavatra nataontsika e. Zavatra inona? Nataontsika matsy be dia be ka tsy fantatro hoe iza mireny. Tsy haiko e. Namandre antsika ny dadany tamin'ilay vola ohatra na ny fanomezako anao an'io tanàna io. Fa inona no mahatonga andry miteny an'izany? Ilay resaka trano aza tsy mandeha ny action raha tsy lasa izy ko. Iza indray no tokony hahafantatra amin'ny mahakasika an'iny vola iny? Tsy haiko fa hafahafa fotsiny izay fetsiny taloha nandehanana izay. Na ny nanoroka aza tsy nataony. Dia sady tsy miantso ahy mihitsy izy. Nareo aza hitako miresaka ihany amin'ny alina ko. Izany miantsoko. Raha izy no antenaina dia andraso eo Paoly. Tsy fanao ny anefa izany. Tezitra amiko iny e. Korana anontaniana? Tsy dia hisikotra azy ny telefonina. Fotoana foiresahanay azy efa mampanaintaina azy ko mbola olaniana amin'ny ady indray ve. Milaza fa sahirana foana izy. Ko sahirana izy izany ko. Hiasangena ataonay andry anjy e. Ny saindry koa aza alefa lavitra na izany aza. Asa zao raha anao ahoana ny ataony amin'ny tany io. Miasa ihany ny saiko ro mama. Fa angatsy hoe haindrindray ny mandangolango an'iny e. Vadindry ve dia tsy ho haindry ny resaka aminy e. Ka le dadany hoe soronao tao kosa nge tsy tao anaty fifanarahana e. Raha mbola nijanona tao amin'ilay trano izy mety mora tamiko ihany ny resaka taminy. Ka tsy maintsy harodana io anorenana ko. Tany malalaka be fofiry hektara io fianao mihitsy ny tsy azoko. Tokantranoko efa mikorotany ity. Miadiady fotsiny nareo fa tsy misy atahorana izany e. Tsy afaka ho azy eo tsony iny. Olona efa potika sy babindrita teraka iny fa ny fitiavandray koa tsy maintsy misy kely. Matahotra ihany ary mama. Ianao tia tena loatra dia lasa sorona ny tokantranoko. Za koa nadala manaiky baikonao. Tsy maninona fa lazaiko hoe Remy no nivarotra an'io tamiko raha matahotra indry e. Misy olona fantatra any afaka mamorona taratasy fa za matahotra. Mahay manoso ny ve le rangahy iny? Anarana fotsiny. Fa heverinao tsy fampiresaka moa izy ireny. Tsy eo n'izany tsony reny. Za mino fa raha ny ampim-pondremy tsy hitaditady amin'ny fetry izany tsony. Sady ohatra ny marary mafy izy ihany azoko antoka fa ho tara loatra fetra vao hifanena amin'iny rangahy iny. Fa iza nefa no niteny anao an'izany e. Fantatrao ve izany? Valio fotsiny dia izay. Ka fantatro ve izany dia anontany anao ahy e. Mama koa ve dia anao an'izany? Iza tamin'ireo mpiasa ireo indray nanelitsao tany aminao tany? Tsy misy hoe iza no niteny an'izany na iza fa manontany fahamarinany fotsiny marina izany. Tsy marina izany e. Tsy mino koa hoe havitan'izany izy.
fangorahany any dada za ohatrany ninona. Ohatrany tsy mihina hoe dada no avita angalatra izany fa nisy an'ireny porofo ireny dia nanaiky ny saiko. Ka omeo porofo ary fa nanao an'izany koa mama dia anaiky e. Raha tsy misy porofo fa endrikendrika sonono fotsiny dia mangina ianao. Atsao fa reniko iny azafady kely a. Zavatra tenin'olona tsy nananao porofo sady tsisy idirako ariva erifetra no hiavina vonanao sy anaovanao aho oatra ireny. So dia mba tsy rariny kosa e. Ay tonga ianao, nanao ahoana ny dia? Ianao mihitsy izao ny resaka eto fa mipetraha ianao. Fa misy inona? Misy tokantrano mikorotana sy mpivady miady e. Tsy azoko. Fa misy inona? Inona izany fetra? Marina ve fa ianao no napiditra n'iny voliny tao anaty sakosiny dada? Volinona? Ilay valo tapitrisa ve? Sa ve dia hanao an'izany ary vetra? Inona ny tombontsoako amin'izany? Tsy haiko aloha izay tombontsoanao fa hananako porofo aloha izao fa ianao no nanao an'ilay izy. Tsy niteny marobola taminareo mihitsy aho hoe ohatrinona le very. Ataizany nalalanao an'izany? Manontany anao nge madama e. Fiana ny ratsy nataony dadanao dia nalaina baraka ohatran'ireny izy. Chérie, dia mbola tezitra amiko foana ve ianao e. Zavatra tsy nisy nidirako ilay izy. Eny e, ekeko hoe reniko isy angeloko ny reniny kosa tsy eloko ny zanany e. Fa mifona ary ahy e. Sa tena ho andeha koa? Hoaiza? Tsy haiko fa velako akasaina aloha ianaoko. Tsy tiako ny mahita anao miasa saina sy manjolotra lava ohatr'izao. Dia mbola ho avelanao iriry a? Ka zary ato tsy raharaha ianaoko. Tsy resahanao tsy ataonao inona fa mody ianao dia misakafo dia matory. Indraindray azy ianao tsy misakafo fa avy dia any am-pandriana. Miasa ny saiko rianja. Lasa izy dada. Tena tsy manana mahaliana anao mahakasika an'izany ary vady malalako. Tsy niaona intsony izay taorian'izy ilay niala tato iny. Fa maninona ny zavatra efa nomeny ihany na midiny iray tamin'ny mamanareo? Tsy azoko ilay tiany dada atao. Sorena tamintsika ange izy niala iny saingy tsy afananoatra e. Normal. Mba niezaka nanazava sy niaritena ihany izy saingy tsy nisy nino azy tsika. Na za tsy eo amin'ny toerana azy sorena ihany aho. Ka tsika koa ange tsy nalala e. Dia mety izay nanapahany hevitra ny varotra an'io. Raha nireko tamin'ny mama dia nilaza ho any amorontsiraka any izy hankafiany andro sisa iainany fa tsy asa saina amintsika intsony. Malahelo izy hoe ianao nanao azy an'ireny. Itiana rehefa tafita dia tsy te hahalala an'izay mahazo azy intsony fa any ivelany ihany dia any. Dia amorontsiraka izany nandehanany? Tsy haiko. Izay fotsiny no teneniny. Na za koa aza ange mba manadiady amin'ny mama e. Mangataka ry tompoko madama, mba mangataka rivitrarana fanafody fa tsy manany. Avelao miborotako fa lafiko amin'ny alina ireny. Zaza tsy mantsary. Aleo alomoto makaina fa efa tsy mahazo ihany. Latinoana zany. Dray. Marary amafiko izany lohako izany. Matory angamba dia afaka izany. Andriamanitro, le mpamafalala an'ireny indray sa iza naka ny tranoko teo. Azandray ano atory. Nefa zany efa reraka sy marary mafy. Tsy moramora ny tady an'ireny sasesim-boritra ireny.
Nasany zareo any hatramin'ny lambako koa. Andriamanitro, fa inona loatra ny fahotako hitako taminao no avelanao hitsalo oatra izao ahy. Mba niezaka nanao ny mety any aho. Mba miangavy re. Ka ny androko sisa iainako ety. Mba ho fientanana amin'izay fa ampy izay e. Ianao ve tsy leo mampijaly ahy e. Tena mila midaboka ny lohako fa tsy zakako tsony. Etsy ambanin'ireo lavarangandrindra izany. Miaritra eny aloha mandra-pandroaka ny tompony. Tena mila matory. Mety tsara izany, fampielezan-kevitra vita ho azy. Izany mihitsy. Miaraka amiko foana nareo mianaka rehefa misy fihetsiketsehana atao. Mba atao hita hoe mifankatia sy mifanampy ny fianakaviana. Aza matahotra ianao fa eto foana hanampy sy hanohana anao e. Ohatran'ny mahazatra. Misaotra ary vady malalako a. Sambatra mihitsy aho manana anao a. Fa ataovy betsaka ny zaila sy ny fitaovam-pitiovana hoentina ry fetra. Vao mialo eo tonga dia miezaka miaro tena fa tsy lasa. Feno loto loatra eny ka tsy te hitondra aretina mody a. Izay aloha e. Na ikanto aza tsy tiako entina any. Iny zaza iny mantsy tsy ahatandrina ny tenany mihitsy. Sady izy tia mitakosokosona sy tsy mifidy ankizy izay. Aleo izy ajanona mihitsy ka. Ary efa niresaka tamin'ny mama ve ianao? Efa mifampiresaka izay fa aza matahotra. Noho ny fitiavako andry dia namela azy aho. Izy raha teo nanome toko fa tsy hamerina an'ireny intsony. Misaotra vady malalako a. Sambatra be aho manana anao. Tia ny mety amin'ise sady maniatrika ny se tsara ity. Somary manatona kokoa an'ilay olona fa misy mpanao gazety maka video io dia hita be ianao hoe miatakataka ihany no tsy mijery. Eny re a. Efa nahazo daholo. Mbola misy lamba firakotra mafana vitsivitsy retsy fa aleo mentsika an'izay tara indray fa ny ankizy rehetra milahatra etsy amin'ny madamy anjy eto daholo maka kilalao. Aleo aloha mba asiana fifankafantarana kely e. Izy no madamy Ramarosan'ny Ratana Anjatiana. Izy no vady manohana sy manampy ahy. Izany ohatran'izao dia izy no hery manohana ao aorianao. Lary eto daholo ary e. Ary misy olona mbola matory misaron-doha hitsy izany a. Izany tabatabatsika izany ve dia tsy reny. Aleo aloha natona neso dia menatra izy. Ery amin'ny madamy ery maka kilalao aingana. Azafady dadabe a. Dady. Dady. Ianja. Dady ty. Avy aloha ianao fa hidady ty e. Iny dia fotoana famakiana avao e. Asaitsika ilay ny chauffeur mangingina izy avy eo. Tsy misy an'izany. Dada. Dada. Fa maninona ianao? Mifetra ihany angaty e. Aleo aloha ianao bataiko ao anaty fiara dia hamonjy hopitaly tsika fa tsy zavay ianao izany. Azafady io, azafady ireo olona e. Azafady e. Fetra. Vita trony aminao
vao anomboka dia vita hatreo. Mba fantatrao moa ny resak'olona reko teo, mba henonao. Tsy henoko fa tsy misy raharaiko an'izany e. Enao miseho mihaja sy mizarazara eraky ny tanàna nefa ny rainao avelanao angataka sy atory amoron-dalana. Tsy fitaratra mihitsy hono ianao fa olona tia tena matoa mahafoy iray aman-dreny. Marina izany. Tsy misaina mihitsy ianao. Zavatra efa niomanana firy volana sy ny mokomokona ohatry ny indrendra nga dia pitehana amin'ny zavatra tsy misy dikany. Tsy misy dikany. Tsy misy dikany izany ny raiko aminao. Azonao tao tsara mody nandeha dia napaka-azo olona fa tsy ianao mihitsy ny nanambany tena ohatran'ireny e. Tsy te hifamaly aminao ary anja. Marina e. Ny raiko mbola tsy mahatsiaro toena hatramin'izao no mampiasa ny saiko dia tsy manam-potoana amin'izany aho. Hitako miariary izao fa tsy misy ivakianao loha amin'izay raiko. Tsy hoe tsy mivako loha fa... Hatramin'ny nahatongavako teo tsy nisy afa-tsy ny fanomezan-tsiny noho ny fihetsiko ny nataonao fa tsy nisy fanontaniana ny fahasalamana na kely aza. Dada, misaotra anao Andriamanitra. Taitra ihany ianao. Efa natahotra hoe tsy fotsony ianao. Gagary aho hoe fa maninona ny mbola ny velomin'ny ray. Impiry ny talaony akany amin'izay afa tsy mety maka izy. Aza miteny an'izany moa hoe tsy misy ilana antsony ety fa hijaly fotsiny ety ahy. Izay ny mahasoa. Dada, mbola tsy nalain'le tompony ny aina ianao satria mbola misy ilana anao eto. Mbola be dia be ny adidy sy ny zavatra tsy vitako taminao. Fifonana ny voalohany amin'izany. Vao tonga avy tamin'ny Paris dia nitady anao foana fa tsy nahitanao. Mifona dada fa tsy miendrika loatra ny nataoko aho. Mbola kely aho. Ianao nanao ny ainao tsy ho zavatra. Miaro aho tamin'ny lafiny rehetra. Zao anao efa lehibe tsy mahavita miaro ny tenanao intsony. Nila fiarovako fa tsy ny raharahiako. Tsy niezaka ny aiso na matatra ny zava-nisy marina. Tsy manome tsiny an'lahaka. Tsiniko reny ry dada ninona. Na teo anatrehan'iza na iza. Tsy mifidy fotoana sehatra na olona ianao rehefa mahakasika ny zanakao. Tsy tonga teto tany ange ratsy ianao e. Tsy naina mindra ratsy ianao sy ny ainy no ny fandrimbona ny tantana sy nampianatra. Zany tonga amin'izao toeran'izao dia noho ianareo tsy nitandro asa sarana nampianatra. Namidina ao hatramin'ny fanananao mihitsy mba hatafita anay. Mifona dada nanao zava-dehibe noho ianao ny voninahitra sy ny arenako. Zaza-dala tsy miendrika. Raha tratra amin'ny fetra eo ianao vao maika hikorotana ny tokantranoko. Raha randritsy andeha ety intsony aho izany. Misorondrian'Andriamanitra tsy nampahafantariko ny fetra tamin'iny andro nandroany an'iny hoe zavatra ny arahana nomana ireny fandroana ny ray ny tato ireny. Ay kosa. Fetra? Fetra? Mipetrapetra ary dada. Manahoana ny fahasalaman'ny dada? Miala tsiny fa tsy tonga tany aho fa betsabetsaka ny zavatra nankinn'ny fetra tamiko dia... Kanto ah! Kanto! Ahoana dada? Way, dada be! Mandehana atoroa ny sambrany dada be fa hiresaka kely zahay. Ndao dada be ah! Aleo azavaiko. Tsy mila fanazavana fa soa ihany ary ianao eo hanampy anjanako hitondra ny entany. Ha? Tsy mila anao tsony ary anja. Ampy izay. Be loatra.
Eritrereto ihany kosa aloha ry Fetra sao taitaitra loatra izany fanapahan-kevitra izany a. Fanapahan-kevitra efa tokony raisiko ela izany fa izaho no adala sy jamba-pitiavana loatra. Saingy ampy ho azy ay. Tsisy resaka tsisy inona kosa very Fetra fa tonga dia fandroahana fotsiny ohatr'izany. Aleo aloha mifanazava kosa fa tsy vitan'izany ny fiainana e. Anodikodina ny lohako sy hamadidresaka indray e. Talentanareo mantsy no mamadika sy mampifamoto-javatra io a. Ay ny volana mpanateriko anao hatramin'izay zara raha nisy naterinao tany amin'ny dada Ka mbola fanampiny ihany koa ny resaka reko teo. Tahaka n'inona ny fanodikodonanao ny lohako hatramin'izay. Saingy ampy izay e. Tsy misy hotratra ny lango malefaka ho tsony eto fa mandehana. tsy mety ho an'ny karieranao izany misarabady izany Fetra amin'izao ianao vo... Tsy izany tso izao ny ambony amiko ry anja. Mila vady anohana sy karakara amin'ny lafiny rehetra. Saingy tsy izaho ihany no tiako tiavina sy ajaina fa nahitako masoandro ihany koa. Tahaka n'inona fanajako ny ianao nefa niana ataonao ohatry ny inona. Fetra na izany aza. Madame Vony, mba tsy hitoriako sy tsy hanarahako anao hatrany amin'ny tribonaly tamin'io fanorenana tsy nahazoana lalana tamin'ny tompony eo amin'io tany io dia misy zavatra vitsivitsy angatahako aminao reto. Voalohany, hoento any io zanakao io dia any amin'ny olona manam-bola hafa sy afaka ambakaina kokoa an'ray izy amidy. Sany mba fafanao? Ka tsy izany moa ny tanjon'ny reninao. Faharoa, misaotra anao nanorina fa izany no ny asa. Tsy azoko. Mazava be izany e. Tsy taninao no nanorenanao zavatra ka manantena inona ianao. Mandehanaki mba mijery zavatra tao a. Mitokona fotsiny tsy haninona ato an-trano ato. Ka efa niezaka nitady ange ary mama fa tsy nahita e. Raha mba nahita fianarana azy ao tsy sarotra nitady azy. Ndry mihitsy no mifidyfidy fa tsy izany. Inona izao no tsy nanaovana an'ilay varotra tatsy amin'ny Zetibe. Ka tsy mety amiko ko. Fa miasa birao ihany no mety amindry miaraka amin'ity diploma tsisy. Miavo tsy feno ohatran'inona ny tony. Fa mahita hevitra hiporisena amin'ny Fetra ny volantsika. Inona indray? Kanto, alaivo tany kanto dia... Mangina ianao ry mama fa ny zanako tsy alaiko ampitsaliana ity izany a. Raha tsy ny loha ratsinao azy ao tsy raha vatokantrano ohatr'izao. Okizay. Ianao mihitsy namotika amin'ny fiainako. Ndrino efa misy toetra sy manambany olona tsy mahazaka rafozananiko izany tsy sondry. Nikandry zazakely ny terena ka tsy maintsy anaraka ny teny. Ka ny renan-kolaka ireny teninao ireny e. Aleo andefa tsy te hifamaly aminareo etsony. Tsara be ny sakafo ato a. Sady efa ny sakafo taty indray mandeha aha tsara. Ary dada kay mihinan-drery a. Inona nataonareo azafady? Yanja. Saikaka ny komandonareo a. Bonjour kanto. Neny. Aza mahanamiko ohatr'izao fahafafa ny fijerin'ny olona. Piasa ange ato e. Aza minenineny mafy be ondry. Tsy ohatranao daholo ny olona ry anja. Mino fa mba efa niova ianao. Efa niova fa aza matahotra ianao. Voaraiko ny lesona. Izay vao tsapako ilay hoe aza ny fiainana no avelananatra anao fa tsy ho zakanao. Fona ry dada. Tsy nety ny nataoko anao rehetra. Efa lasa izany. Rehefa mahatsapa ny fahadisoanao ianao ka vonina hiova dia izay ny zava-dehibe. Saotra indrindra. Inona natao anareo fa be dia raha hita mampiresaka anareo ela be eto azafady. Tonga avy any an-trano miresaka momba ny kanto fa malahelo anao ilay zaza. Mety misy asa azoko menanao mifanaraka amin'ny fahaizanao ihany koa. Natolotry ny asemo radio anareo teo. Safidy. Tantara indray miseho nosoratany haingony fity. Ireo nano miaina ny tantara
Louise Ravelosoa, Sofaniry, Nanja. Niaraka tamin'ny Rahalala sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo, avo, nandrindra raha teknika, mamy arivony, na natontosa, Nanja Razafindrakoto.